Nafitrany ara-plasy tongovavy tonga sy indray ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanadana sy ampitiavana no nasakano anaraka ny antsirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany ny ena ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny safidy amin'ity fifidianana kominaly 420 ny olana arabola na izany aza nenika ireo distrika 20 mandrina nosy ny fanara-maso ataon'izy ireo mandritra izany ary tsy mivona amin'ny asa isaky ny fifidianana. Mitohy hatrany kosa ny fanamafisana ny fahaiza-manao omeny safidy anireo mpanara-maso mandritra ny fizotry ny fifidianana hatramin'ny famoaham-bokatra. Tompona andraikitra 30 amin'ny distrika sy komina avy amina faritra efatra no nisitraka izany mandritra ny roa andro ka ny farana Andohany. Fanampanazavana. Maro ireo trangana azony safidy fitarainana amin'izao fiatriana ny fifidianana izao ka tsy azona antoka ny sinina fifidianana manaraka ny fenitra demokratika. Isan'izany ny tsy fitoviana amin'ny fitondrana ny distrika rehetra, ny fanoloana sy fokotany, ny tsy fisina ankoatra ny kandida tokana amin'ny latsakovidina amina komina iray ary ny fanovana andin-dalàna manao lisitra iray ny ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Ny zava-misy ilay hoe tsy mitovy ny tranga misy eny anivon'ny distrika tsirairay avy. Ohatra hoe ny eto Analamanga misy zavatra hafa kokoa raha ohatra amin'ny distrika hafa, ohatra zany ilay fandraisam-pitenenan'ny préfet. Ny an'ny sasany tsy maninona tsisy an'izany. Misy koa ny fomba le hitanay hoe tsy mety mbola mitohy ilay fanoloana sy fokotany. Raha ny tatitra azonay dia ilay toerana tsy nahalany an'ilay kandida Irimara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia ohatran'ny hoe nisy fanoloana an'ireo sy fokotany tamin'ireo toerana ireo. Izany ny trangany amin'ny sasany any. Ny lafiratsiny dia ilay hoe ilay miteny hoe fifidianana tsy dia tena mitombona intsony satria tsy afaka misafidy zany ilay olona fa ilain'ny latsakovidiana zany no tsy maintsy ao ben'ny tanàna. Ny anentanana ny olom-pirenena amin'izay fotoana izay dia anatrika hatrany nefany ny fampielezan-kevitra n'ilay mpilatsakovidiana amin'izay ino no ahafahanao ifamatorana amin'ilay olona olany eo hoe nampanantena tsyna ilay olona hoe inona ny zavatra ataony raha izy no olany ben'ny tanàna. Ny fanamarahana manaraka hitanay indray mahakasika an'ilay lalàna no avaozina ilay hoe natao lisitra anankiray ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho anay tsy mety ny lalàna iny satria tsy mipetraka intsony ilay fisarapa-efana. Tsy maintsy mafisina ho ny safidy ny fahaiza-manao ny ireo mpanara-maso so lavitrezaka. Izany hoe ireo mpanara-maso ny fifidianana mandritra ny fizotra ny fifidianana rehetra mialoha mandritra ireo oriny ny fifidianana. Tompona andraikitra 30 eo anivon'ny distrika sy komina avy amin'ny faritra loatra Mangoro, Bonglava, Itasy ary Analamanga. Izy avy eo no ampiofana ireo mpanara-maso mandritra ny androm-pifidianana. Isaky ny misy ina misy hoe fifidianana tranga zany dia misy hatrany fanamafisana fahaiza-manao satria misy andinin-dalàna miova foana, misy le décret d'application izay tsara ho fatan'ireo mpanara-maso moa ihany koa izay koa miezaka manatsara ny fomba fiasa dia mandritra n'ilay fotoanany formation ohatr'izao izay no mampita n'ilay hoe inandray ny fomba entina hanatsarana ny fomba fiasa ny mpanara-maso ato amin'ny observatoire safidy. Avy any Ambatondrazaka ity mpiofana iray ity no miatrika fampiofanana eto Ambatonakanga. Manamafy ny mahazava-dehibe ny sina fifidianana anjakan'ny fahamarinana sy ekeny rehetra ny fanamafisana ny fahaiza-manao tahaka izao anatsarana ny fomba fiasa ny fotony. Tsy ampy anefa izany fa takiana ihany koa ny fanomezana fampiofanana ireo mpanara-maso isaky ny birao fandatsahambato. Araka ny hitantsika moa zany dia misy fanamboarana ny lalàna tamin'ity fifidianana indray mitoraka ity fa tsotra ny teo aloha intsony raha tsy hitsehy resaka afa-tsy ny hoe ny lisitra izay taloha nitokana ny fifidianana ho an'ny ben'ny tanàna, nitokana ny ho an'ny mpanolo-tsaina amin'izao kosa natambatra ho lisitra anankiray dia anisany hoe tsara zany hoe nampahalalana anay mpanara-maso izay zava-misy izay ary dia narindra araka izany ihany koa moa zany ny zavatra ho jerena eny fotony satria ny zava-dehibe indrindra nge zany dia hoe mba misy ny fanaran-dalàna zany amin'ny fanatanterana fifidianana eto amin'ny firenena ary dia izay dia mba hoe erovana indrindra ny safidy ny olom-pirenena hoe tena io marina ny zavatra navoaka ny olom-pirenena zany nandray anjara amin'izany fifidianana izany. Zavatra tsapa dia hoe eo amin'ny fisafidianany an'ilay olona hitantana ny fifidianana zany hoe ny tiako ambara zany ireo membre ao anatin'ny bureau de vote mba tokony amafisina kokoa zany fa fahaiza-manao n'ireo olona ireo mba tsy ho hisy intsony ny resaka hoe mampiahiahy ny vahoaka fa hoe tena manao ny fahamarinana. Manodidina ny 100 ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny safidy hiparitaka amin'ireo distrika 20 ho an'ny fifidianana kominaly sy munisipaly.
Ny ena raha nita tamin'ireo fifidianana teo aloha izany noho ny tsy fampiny enti-manana. Ny ambom-bola tokony nampiasaina tamin'ny fiodinana faharoa raha nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no ampiasain'ny safidy amin'izany raha ny fanazavana. Tsy niova kosa ny asa ho tanterahan'izy ireo mandritra ny fanaramaso fa mitovy ny tamin'ny fifidianana teo aloha rehetra ihany. Amin'ny arak'olona somary miena zany ny olona anaramaso amin'ity satria manodidina ny eo amin'ny 100 ihany zay zany no olona anaramaso hiparitaka amin'ireo district 20 manerana Madagasikara. Dikan'izay somary mihena ny bureau de vote aranay maso fa kosa izay dia tsy maintsy anaramaso eny anivon'ny SRMV izay tsara fantatsika eo eny amin'ny SRMV no mikirakira mivoaka mpifidianana isaky ny mpifidianana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara dia any zany no ahitana an'izay resaka résultat isaky ny bureau de vote manerana Madagasikara zay. Fifidianana manakaiky vahoaka fototra renkina ny fampandrosoana ny firenena ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsa ny tanàna ka zava-dehibe ny andraisan'ny olom-pirenena rehetra anjara amin'izany. Anjaran'ny olom-pirenena tsirairay araka izany no manapa-kevitra ny amin'izay olona everiny fa afaka hitondra fanovana amin'ny lafiny maro amin'ny komina misy azy. Tsy hosodoko ny endrika ivelany sy ireo fampanantenana pokaty fa iandinika sy tsy hevitra afa-tsy ny tombontsom-bahoaka. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny sazy miaritra amin'ireo mpanao kolikoly eto Madagasikara. Ny mpangalatra madinika no voasazy mafy ireo mpanao kolikoly avo lenta kosa miriariaka tsy misy mpanenjika ho iatran'ny fanazavana. Tanterahina androany sy atenenivony antenimieram-pirenena ny famolavolana ny paikady vaovao iadina amin'ny kolikoly niarana tamin'ireo solombavam-bahoaka. Tafiditra tao anatin'izany ny tombana sy ny jery-totika ny paikady-pirenena iadina amin'ny kolikoly 2022 2022 tato-baovao Fanery Andrianarivo eo amin'ny sasy indrindran-tsary ny Argentine. Fototra tsy mampandroso ny firenena ny kolikoly. Izany indrindra no antony nanaovana ny dinika iraisana niarana tamin'ireo solombavam-bahoaka teo anivon'ny anteny meram-pirenena mba hisiany ny mangarahara sy andraisan'ny rehetra anjara. Ary tsy maintsy andraisan'ny rehetrarehetra anjara dia noresahana ihany koa ina ny anjara biriky ny anteny meram-pirenena ao anatin'izany ady amin'ny kolikoly izany. Ao ny fandaniana lalàna izay ho ilaina hanatsarana ny lalàna efa misy ny réforme izany. Ary ao ny fandaniana lalàna vaovao izay mbola tsy misy ary ilaina ahafahana miady amin'ny kolikoly raisiko ohatra amin'izany ny fiarovana an'ireo izay mitoroka ilavana lalàna vaovao io ary antenaina mafy ny parlemanta hanampy antsika amin'izany. Nandritra io fotoana io no nanaovana tombana momba ny paikady napetraka tamin'ny dingana voalohany amin'ny ady amin'ny kolikoly izay tsy nahomby. Raha araka ny fanazavana no ny tsy fisian'ny rindra silamina mifanomezana sazy ireo olona mpanao kolikoly. Raha ny zava-misy dia ireo olona tokony hiaro ny lalàna sy hanenjika ireo mpanao kolikoly no tena manao kolikoly hoy ny solombavam-bahoaka Iantra Razafimanantsoa. Le zavatra mitranga misy amin'izao fotoana izao dia samy manao izay tiany atao satria le modely any ambony no arahan'ny latado samy manao daholo. Reny kolikoly hitantsika ireny hoe fitrandrana reny ankibontany na volamena na vatosoana n'aiza n'aiza hatrany anatin'ireny aire protégé reny anatin'ireny toerana ala arovana reny dia hitantsika hoe saika misy mpitondra fanjakana foana miresaka ao anatin'ireny zavatra reny. Dia izy ary no afaka netsika satria lasa juge et partie. Vao misy mihetsika ny anankiray nampitsara manana bonne volonté nampitandro filaminana na autorité locale dia reny indray no manjoloza reny mety hikatra mihitsy rehefa mikitika intérêt be ohatr'izany. Sarotra ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Lasa miaro ireo mpanao kolikoly manko ireo sokajin'olona tokony hiady amin'ity fahalovana ity no ny antony maro samihafa toy ny tahotry ny fanesorana amin'ny asa sy ny fanaovana ankitrano an-trano. Vokany, tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny sazy miatra amin'ireo mpanao kolikoly. Ny mpangalatra madinika ny voasazy mafy fa ireo mpanao kolikoly avo lenta kosa miriary tsy misy mpanenjika ho iatran'ny ny fanazavana. Ny faran'androany moa ny dingana faharoa amin'ny famolavolana ny paikady-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly izay mitanterana teny anivon'ny anteny meram-pirenena teny Tsimbazaza ary niarahana tamin'ireo solombavam-bahoaka manerana ny Nosy. Lafim-baovao hafa kosa indray izay tsy afa-po amin'ny fanakanana tsy hita ny morontsirak'i Madagasikara ny gouvernemanta komoriana ny valan-dresaka nataony. Nambara ny fanjakana komoriana fa tsy mahapototra ny resaka kolera nakanana ny fidirana eto Madagasikara. Ny fanazavana ihany dia mbola tsy namoaka fetra
famerina ny fivezivezenana ny fondrona manana ny fahasalamana. Zanjy Rakotomara. Makasika ny raharam-pirenena kosa indray, ampanahy ho avy ny firenena malagasy arahina ny sinina crise sosialy sy politika raha tsy misy vahoana matipaika mifanaraka amin'ny olana sedra ny vahoaka malagasy indrindra lafiny sosialy amin'izao fotoana izao ny fiarahamonina. Mitondra fanjakana mpanazava fotsiny no misy eto fa tsy mahatakatra vahaolana mahomby afaka many olana misy fanadihadiana io misy sary Mateo Princy. Misedra olana maro lafy ny vahoaka malagasy ankehitriny indrindra mahakasika ny sosialim-bahoaka. Midiky izany ny mpahay fiarahamonina fa misy crise sosialy eto. Misy mpitondra fanjakana saingy tsy manana vahaolana manana ny zava-misy. Rehefa mieno ianao, mieno an'ilay ataontsika hoe tompona andraikitra dia tsy tena vahaolana ny tena enonao fa fanazavana. Fa maninona ny fanazavana? Ny olona ny vahoaka entina zany a, rehefa nanendry mpitondra izy a, nanendry olona mitondra ny firenena dia olona tokony hanome vahaolana fa tsy manome fanazavana. Azo atao ny fanazavana tsisy olana zany fa omeo vahaolana ary vahaolana tena hoe manana impact eo amin'ny sosialim-bahoaka. Zany hoe ny tena marina zany a, ohatra mahatsiaro tena ny vahoaka hoe manana mpitondra fa mpitondra mpanazava, manazava manome fanazavana ny zava-misy a, fa ohatra ny tsy mitondra vahaolana mahomby. Vahaolana mahomby ny tadiavin'ny eo. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny famahan'olana ny mpitondra saingy mihevitra ny rehetra fa tsy takatra izy ireo ny famahany zany mba omby sy atraika amin'ny marary ny vahoaka. Tsisy olana nery ianao hipetraka eo aloha satria no netahan'ny ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana ianao, netahan'ny hoe te hanao zavatra, hanova zavatra eto amin'ny firenena. Fa rehefa tonga ao ianao a dia anjaranao no mitady vahaolana fa tsy anjaran'ny olona entina. Io tokony miavaka tsara ny asa. Ny vahoaka dia entina fa ny mpitondra satria izy mitondra dia mitady vahaolana. Ny zavatra hitako eto hoe ohatran'ilay vahaolana mihitsy angamba no tsy fantatra na tsy takatry ny mpitondra. Zany hoe fijeriko azy a, eo amin'ny fitantanan-draharaha indraindray angamba misy goragora ary indraindray koa ilay vahaolana tsy mifanaraka amin'ilay olana. Ianao ne mety manana vahaolana fa tsy mamaly an'ilay olana mipetraka ary rehefa izay moa ny zavatra misy a dia tsy voavaha ilay olana. Efa tonga saina ary mandray andraikitra milaza ny marary azy ny vahoaka malagasy saingy manety tadiny malonjany kosa ny mpitondra. Ampanay ny ho avy arahina ny sina crise sosialy sy politika eto raha mitohy izao zava-misy izao. Mizara roa mazava mantsy ny fomba fiainan'ny mponina ankehitriny, ao ireo miaina ary tsy mieritreritra fa tsy ny androany ka tsy mahatsinjo lavitra intsony. Ao kosa ireo olona miandry izay etsehana fotsiny satria tofoky ny ady isan'andro. Apahany amin'ny malagasy amin'izao ohatrany hoe isan'andro ho an'ny isan'andro sy ny vahaolana amin'ny fiainany isan'andro sisany manahirana azy a, fa tsy mitsinjo, tsy mieritreritra, tsy mandrevy intsony izy, tsisy intsony ilay nofy fa ohatrany hoe miaina isan'andro. Misy indray ny anankiray a ohatrany hoe miandro-kendro-toana angamba ny tenenako azy hoe amin'izao aloha manahirana amin'ny fiainana dia miezaka mamaha olana fa miandro hoe raha vao misy zavatra mitrangany eo a dia ho avy izay a ary teny hoe tsy mety aminay intsony io, hitantsika raha ny zava-misy amin'izao tsy miova ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fotoana fohy tiako tenenina io mety tsy ray taona akory fa mety volana ny tenenina. Manahy mafy aho hoe hisy zavatra fihetsehana ara-tsosialy be eto amin'ny firenena mba tsy tenenana hoe fihetsehana politika. Mila tonga saina mahalona ny zava-misy ny mpitantana. Izy ireo izany hampindramina amin'ny fahefana amany olona-bahoaka saingy tsy hita izany fa vao maika aza manamafy ny fahavoazana efa misy. Tsy tokony hipetrapetraka ihany koa ny olom-pirenena rehetra fa asa hijoro, hiteny isy ny famarinana eto. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray mafy ny fitoana sy ny fijana andrambe ataon'ireo mponina etsy ambonipo. Raha mbola tsy mivany olona ny famatsiana herina ratra eny an-toerana raha ny vaovao azo nandritra ny fidinana ifotony atoandro teo. Raha ny vaovao hatrany lehilahy iray no saika maty ny bomba mandatsaratra masomaly nandritra ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo mponina nanao fihetsiketsehana. Efa mihoatra ny tokony ho izy no mitondra ny mponina ho ny fanamafisana ka tsy maintsy mifara amin'ny fidinana andalambe. Fanadihadiana amin'ny sary Mateo Princy.
farafakeliny adiny 7 isan'andro no tapaka ny jiro ety Ambohipo. Potika ny fivelomana miditra afaty antoka goavana ireo tokantrano mivelona amin'ny herinaratra. Tsy lazany intsony ny aizina iainana isan'andro. Baratra zao nataonay aty dia nefa ny jiro tapaka ny asanay tena miankina amin'ny jiro. Dia olo dia tokony hoe hijeretana zany ilay olona maizina tsy hitan'olona ny tanànay efa amin'ny ariva. Dia ohatray konkoa ny asan'ny tsy voatery hoe izay rery fa ny asan'olona aty mety hoe bara, poissonnerie ohatra zany dia korotana. Dia izay koa akaiky mpianatra. Dia rehefa vao akaiky mpianatra izay ireo mpianatra ireo vao misy tsy mandeha ny jiro ohatra zany dia midina an-dalabe tena izay ary sahirana amin'ny asanay. Sahirana le fiarahamonina mihitsy zany lasa sahirana be rehefa avy eo rehefa vao tapaka ilay jiro. Manimba fiainana mihitsy ohatranay zao miasa manao multiservice dia rehefa tapaka ny jiro tsisy ninina azo ataonay ato dia manimba an'le fidiram-bola zany le izy. Adiny 3 maraina dia adiny 3 amin'ny hariva dia adiny 3 misasak'alina ny fahatapahan-jiro, adiny 5 zany ny fahatapahan-jiro aty aminay dia tena matiantoka be mihitsy satria ny hofatrano tsy maintsy enjehana nefa ny raha atao 24 heures moyen le 9 efa firy sisa ny resta nefa tsy hainy enjehana dépense anao rehetrarehetra. Tezitra ny mponina vokatra izany ka nidina an-dalambe nandoro kodiarana omaly ariva teo amin'ny 3 chemin Ambohipo. Ny fandona ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fitsiketsehana. Ankilany, ireo mpitandro filaminana nanapoaka sy nanaparitaka ny olona tamin'ny lalàn'ny bongo Mandatsadranomaso. Namaly izany tamin'ny torabatsakajana kosa ireo mponina an-daniny. Nahitra ora maro ny fifamaliana teo amin'ireo tonta hatramin'ny 2 ora maraina tany hoany. Efa tapaka ny jiro dia tonga dia milatsaka ny olona mandeha migrevy. Donc tsy maintsy hidina zany ny tsena. Dia rehefa hidina ny tsena dia mandeha mody. Naharitra tamin'ny ray maraina tany grevy tamin'ny alina. Nisy ny fifandomana, efa tesitra ny olona dia mitora bato, dia mitoratoraka vato, manimba ny resi latabatabatra ny olona eny amin'ny ivelan'ny vatra amin'ny eny ivelany reny. Efa trop loatra le fahatapahan-jiro dia lasa mitroatra ny olona tsy efa fiainan'ny olona rehetrarehetra efa miankina amin'ny jiro daholo. Dia izay no mahatonga ny olona mitroatra ohatran'io fa efa niaritra ihany ny vahoaka fa tsy anona tsony. Tsy mifanaraka amin'ny fampilazana ny zava-misy ianan'ireo mponina ka antony mampitroatra azy ireo. Ankoatra izay, nisy tamin'ireo mpivarotra ety an-toerana aza tsy tafody raha tsy tamin'ny 20 alina tany hoany vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mponina. Ohatranay tamin'ny zao taty amin'ny fito nanomboka gely délestage tamin'ny 3 moa zany le izy dia rehetrarehetra zay hoe verina le izy amin'ny enina sasana mba fito faravaratsy nefa tsy arakaraky ny eritreretinay le izy ohatra. Tonga moa ny vahoaka tsy nanaiky an'izay zavatra izay fa lasa rona tamin'ny zavatra tsy mifanaraka ny eritreretinay le izy. Taty amin'ny 2 alina taty zay vao avanody rehetrarehetra satria tsy izay rery misahirana teo fa ny vahoaka rehetra mampiasa ny zotra mihitsy zany no taraiky teo. Tena fifandonana aloha tsy azo lazaina tsony satria efa raha mahita rehefa misy korotana kely ohatrareny dia efa sy lazana anazy mihitsy manahirana satria hatreto aloha dia tena fandonana ny teo omaly ary na voaka ny arabe no dia hitanao setroka sy hitanao ny amin'ny misy climogène be dehibe mihitsy. Lehilahy iray mpiamina tao amina trano fisakafoanana iray no saika namono ainy semotry ny bomba Mandatsadranomaso nalefan'ireo mpitandro filaminana. Nilatsaka teo ambony tafitrano ny lacrimogène ka nanenika ny trano rehetra ny setroka. Ankoatra ny aina saikana fohy dia simba ihany koa ireo fitaovana sasany vokatra izany. Madagasikara marina atsika te. Matonaly zany manafireny na andeha naparita lacrimogène amin'ny toerana ipetrahan'olo. Io vokatra ny lacrimogène latsaka matonaly. Olona tortato amin'io naratra. Olona tortato amin'io naratra safike pitika lacrimogène iny vaky tafitoly tafiditra trano sepotra olo tato tsy maintsy lesiny hôpitaly. Ke tsy haika karakory ataonareo hémorragie amin'izany na ite fotsiny ireo samy vita ary zanako na karakory. Vahaolana maritra no takiana ireo mponina tsy hanamafy ny fahasahirana nefa iainana andavanandro. Mety miritony grevy ho ny fanazavana ireo mpandalo raha resadresaka mandeha ty an-toerana raha mbola tsy mivany ny olana. Vahaolana aloha raha mijiro aloha zany ny akapobeany fa ny asa koa ny problème satria na ny asa koa rake efa hita hoe tena katso daholo ny asa rehetra. Arakaraka ny zava-misy io satria raha ohatra hoe raha amiko manokana aloha zany raha ohatra hoe
mbola am'tio le fatapahana jiro dia mino fa tsy mety mbola hitoy satria zareo tsy tia satria ny ety koa zany ola tia jiro rehatra sy ohatr'izay zany tia mihetsiketsika miakibetsahana. Tsy ambohipo irery ihany fa saika ny faritra rehetra eto an-drenivohitra no misedra olana goavana amin'ny fatapahan-jiro sy rano. Hatramin'izao aloha fampilazana fatapahana sy ny antony no mirarakopana fa ny vahaolana mbola tsy hita soritra mazava. Raha ny fampitam-baovao amin'izao ora izao dia manohy ny fihetsiketsehana sy ny fidinana an-dalambe ireo mpona eny ambohipo manoloana izay fatapahan-jiro lavareny eny an-toerana izay. Andrasantsika ny vaovao mirakitra zava-misy eny an-toerana fa izao kosa itoizantsika ny fampahalalam-baovao mikasika ny sosialy izay ihany. Tsy eny amin'ny arabe, tsy any elakelan-trano fa 10 janoary tsy azo andehanana ireo faritra sasatsasana eto an-drenivohitra atao inakiny fiavin'ny Rotsakorana ny faran'ny herinandro teo. Tsy entsina avokoa ireo lakan-drano ny tsy fitandremana ireo mpampiasa azy akaolana araka izany fahasalamana ireo mponina manodidina noho ny fifaritana rano toy ny eny an-drano manalina. Ilaina araka izany ny fahatsapateny mahalony trano sy mba hitandrona trano any fahadiovan'ny fiakara tovina ambinjo taizina. Toy izao ny ainan'ny mponin-dranomanalina, 3 andro taorian'ny fiavian'ny orana ny sabotsy lasa teo. Misy manala ihany koa ny sasatsasany amin'ireo saron'ny dalina fandehanana rano, kanefa difotra ka mampijaly ireo mpampiasa lalana izany. Sai qua. Fotoana fohy taorian'ny Rotsakorana dia dibo-drano sahady ireo toerana sasany eto Antananarivo. Ny tsy fitandrona ny fahadiovana amin'ny lafiny maro amin'ny fampiasana ny lakan-drano fivariana ny rano maloto ka mitarika ny fahatsetsenana, ny tsy fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra na eo amin'ny sehatry ny fanentanana ho amin'ny fahadiovana izany na koa eo amin'ny sehatry ny andraisana andraikitra mivantana manoloana izao toe-javatra izao no antony mahadibo-drano ety. Atahorana ny fahasalaman'ireo mponina toy ny olana ny fitaovam-pisefona noho ny fofona avoakany sy ny faharatrana mety ateraky ny rano miandrona. Ty rano ty tsy mety afaka mihitsy atsamizao eo fi ngamy zay fa ty 2 taona teo zay de io ihany eo tsy mety afaka mihitsy de rino ray vao zany orana de fiany rano foana ty aminay aty. Iny rano be iny amin'ny sisiny iny amin'ny rindrina iny ohatr'izao ny faritra iny zao iny de va rano daholo iny de tsisy andehanana mihitsy ny amin'ity na ambadika misy daholo fa ty faritra ty zany tena tsisy fika mihitsy mba mila fanamboarana fa mijaly be na mpianatra mandeha zao anay atao Victoire Plus tsy maintsy reo vao avy ny orana de mihodina be tsy hay hoe makaiza zany le ankizy mamperitreritra. Ilaina ary tsy tokony hiandry fotoana intsony ny fandraisana andraikitra na ireo tompon'andraikitra na ireo mponina ety. Sokafana daholo mihitsy zany ty aminay ety. Iny to de sokafana makamy mihitsy to mandrapatonga any de zay vao mivaha daholo olona io. Le fahadiovana mihitsy zany no tokony tandro fahadiovana le olona mipetraka amin'le quartier fa raha mitandrina fahadiovana amin'ny fako ohatra de tsy arotsaka ao miaraka amin'ny rano fa raha mbola namboatra impiry ary de tsy maintsy ohatr'izao foana ny fako mihitsy zany manentsina an'le dalina le mponina efa be da be de tsy maintsy zay zany ny fandehana. Le toe-tsaina mihitsy zany no vaina hoe atao tsara mba ty tokony tsy ariko miaraka amin'ny rano maloto ny fako ty tsy tsetsina ny dalina de mety fa raha hoe ary zava-poana fotsiny io raha vao ianao tompo-tanàna mihitsy zany mila fehazahana fa raha tsy mila fehazahana ianao de eo ihany eo nanamboatra raha de eo ihany eo. De fanatako ny tompon'andraikitra zany zao tena marina tokony mba hiverina ety ambany izy fa tsy ny ambony ihany foana no jereny fa ny ety ambany mampiampiananareo siananareo any de ety ambany zany tokony jerenareo. Fandraisana andraikitra tsy misy atakandro mba tsy hiverenany toy izao intsony no andrasana amin'ny tsirairay mialohan'ny tena hiavian'ny fotoam-pahavaratra. Niakatra amin'ny 7,5 isan-jato ny tany vidim-piainana eto Madagasikara ankehitriny raha nitatry ny tahiry-bola iraisam-pirenena ny volana aogositra lasa teo. Hita amin'ny ariary ny fahasahiranana ny malagasy tsy misy afa-tsy fanaovana laharam-pameana ny sosialim-bahoaka vahaolana amin'izao voatara ny vidim-piainana lava izao raha ny tato-baovany faniry Andianarivo sy ny Artanjona. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana eto amintsika ankehitriny.
mitotongana tanteraka ny lafiny fiariana sy sosialy ny sakafo androany tadavina rampitso raha ny zava-misy tsy misy tsy ahitana fiakarana manko ny vidiny na ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ireo kojakoja madinika isan-karazany indrindra moa fa ny vary izay foto-sakafo ny malagasy izay tafiakatra 10,000 mahery ny iray kapoaka amin'izao. Ny tsy fametrahany mpitondra laharam-pameana ny lafiny sosialy sy ny tsy fahaiza-mitantana ny tena antony mahatonga izao fahalafosam-piainana miopampana izao raha ny fanazavana nataon'ireo sendranay androany. Ny antony mampiakatra le vidim-piainana zany aloha fahitako azy a dia ohatrany hoe morona any amin'le tsy lahara-pahameana zany tsika tsy le mahasolo ny vahoaka zany fa ohatrany hoe lasa ao amin'le haingitsaingitra angamba ny tena hoe lasa morona be loatra an'izay a fa tsy mijery hoe inona ny tena mahasoa ny vahoaka dia inona ny mba ahafahana zany mba mitsinjo an'ireo vahoaka ireo amin'ny resaka vidim-piainana. Tsisy afa-tsy ny sosialim-bahoaka ny olona ne rehefa milamina ny nohaniny androany sy ny anina dia efa izay ny tena zavatra lehibe izay mahatonga ny olona mivoaka maraina atoandro hariva dia izay le hoe sakafo hohaniny ao an-trano izay dia izay zavatra izay nefa tsy misy dia izay le teneniko hoe tsy misy afa-tsy ny famokarana asa sy izay mety hoe tombontsoa jeren'ny mpitondra zany hoe mba mitsinjo an'ilay vahoaka. Miantraika amin'ny vantana ny fiainan'ny mponina sy ny asa fivelomana ny fiakarany vidim-piainana mitombo ny masokarena ho an'ireo mpivarotra kanefa sarotsarotra ny hampiakatra ny vokatra amidy noho ny fahefa vidin'ny mpanjifa izay ambany dia ambany. Any amin'ny vidin'ny entana mihitsy siramamy efa lasa miakatra 10,000 mahery izy amin'izao. Vidina kafe miakatra zay efa lasa 4,000 sy 7,000. Ny kafe tsy miakatra zany eto fa tsy maintsy 200 sy 300 ihany. Fatrany tsy maintsy atao normal mitovy amin'ny fatrany ihany. Izy azy lazana hoe mahatiatika ihany aloha zany hoe tsy maintsy miaritra satria fivelomana. Isan'ny vahaolana ny fampananana asa ny tanora ny fanohanana ireo tatsapam-boly izay 20 isan-jato ny malagasy raha ny fanehoan-kevitra hatrany 7,5 isan-jato ny fiakarany vidim-piainana eto Madagasikara raha ny tatitry ny FMI ny volana aogositra lasa teo. Vinavinaina ijanona ho 4,2 isan-jato kosa ny fitombona raha toe-karena na ny croissance économique amin'ity taona ity. Noroaina ka tsy mahazo mivarotra amin'ny toerana ivarotana efa antonany maro intsony ireo mpivarotra eny Akazomanga nanomboka ny maraina teo mitaraina izy ireo mahalonjany ary manao asoavo amin'ireo tompon'andraikitra manana ity olana ity faranjaingana izy ireo izay very fivelomana ny ankamaroany raha ny tato-baovao ny sitraka Ratovina Ambintsosy Taizina. Mpivarotra tsy latsaky ny 7 no noroasina androany maraina tetsy Akazomanga noho ny fakany teratany vahiny iray ny toeram-pivarotana izy ireo. Isokatra ny volana Desambra ho avy izao ny foto-drafitrasa naorin'ilay teratany vahiny ka izay no antony nandroana ireto mpivarotra raha ny vaovao. Tsy misy ale ka nivarotra teo afovoan'ny arabe manatsaraka ny tsapanana Akazomanga sisa no hitan'izy ireo ho vahaolana sy fanerana ireo tompon'andraikitra. Raha ny fanazavana ihany tsy nisy ny fampilazana mialoha ny amin'ny antony halan'ireto mpivarotra ireto fa dia izao noroasina izao izy ireo ary tsy navela nivarotra teo fotsiny. Tabidalakaly ankehitriny izy ireo noho izay fanesorana azy ireo izay ary mbola tsy fantatra ny toerana ametrahana azy ireo hatreto. Tsisy fampiresahana hoe mena taorina fa hoe mbola voambarina ny any tany avo nefa izay tsy afaka ho any tany avo ao fa feno tsena ohatry ny pavio kely be dia be ny ao dia le WC ao tsy malafo izay raha ndeha hoany aty mbola be mpivarotra be aty fa izay ireo ihany nasorona. Dia zareo moa nanome aloha dia tsoina mihitsy nanome kely solo sakafo androany nefa iny zavatra iny tsy avitanao mandritra ny taona mihitsy zany hoe izy mba solo sakafonareo androany na noraratra n'ilay anarana dia izay dia tsy hita moa zany fa dia miandry solution hoe inona zany solution mety atao hoe afaka miverina mivarotra akato ve sa tena lasa an'ilay sinoa mihitsy le tsena. Manoloana izany dia miantso ireo tompon'andraikitra mahefa misahana ny tsena manandrify azy ireto mpivarotra mba hisiny ny fifampitonjovana sy hijery ny vahaolana mifandraika amin'izany. Dia izay zany tsy mandaingy izany hoe 7,000 mivarotra Akazomanga fa nandritry nefa tamin'ny 80 ihany nanomboka mivarotra teo 80 firy taona zany zao zay vao asorona eo tamin'izany nalalana ihany io hoe tambohan-drakotomavo
fa tsy han'ny sinoa fa zao zany efa tsy afaka hiaro gazy tsony ny gazy fa sinoa mivanjaka eto amin'ny tanàna sy ny firenena satra to fiatraika aloha tena betsaka na miresaka vola na ianao olona mamelobady amanjanaka ohatry zany dia be da be le fiatraika satria dreto zao olona rehetra zao zany very asa daholo tsisy ninino milaza rehefa hiampiditra asa nefa be efa betsaka koa ny efa be taona amin'ireo mpivarotra reo e tratra ny limite d'âge izy raha hiasa ao tsisy tanora avy moa afaka ihany fa betsaka nefa lehibe amin'le izy dia verasa tsisy atao zany dia mitomby ihany tsy hanasa eto amin'ny tanàna betsaka ny chômeur raha ohatra hoe mba misy ihany fijereran'ny vahoaka dia mba jereo ihany majinika zay mofoana moa le fomba fiteny majinika nefa re olona eo ne mivelona amin'le asa dia mba tokony mba jerena le mba solution mety hoe mba ohatr'izao zany mba tokony hoe mena solution le olona izy ne misy solution fa le izy ohatrany hoe didiny hoe toa dia miala daholo fotsiny dia zay mamela fianakaviana sy olona njatony maro ny tsena eto Akazomanga miandrandra fandraisana andraikitra momba ity raharaha ity atao anatin'ny fotoana fohy ireo mpivarotra. Pejiny fitaterana larana faefatra amby 30 amin'ireo renivohim-pirenena 10 ahitana laritsaina be indrindra maneran-tany Antananarivo raha ny fanadihadiana avoakan'ny banky iraisam-pirenena no niresaka fitohanany fifamoivoizana. Very 4.9 ariary isan-taona eo ny olona iray noho izay fitohanany fifamoivoizana izay na mpiasa na mpianatra na ireo mpitatitra dia misedra olana avokoa. Sitraka Ratovina Ambitsoa Taiziny. Mitohan'izy atsizy ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra tsy afa-miala ary efa tafiditra anaty fiainana andavanandro ny ankamaroan'ny malagasy ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Raha ny fanadihadiana ankoatra ny fotoana very vokatry ny fitohanana dia vola tsy tokony siforohana hatrany amin'ny 700 tapitrisa dolary isan-taona no very vokatry ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto amintsika ary voasikajo isan'ny tanan-dehibe azona raritsaina be indrindra maneran-tany Antananarivo. Isan'ireo antony mahatonga ny fitohanana eto an-drenivohitra ohatra ny tsy fisian'ny fandrindrana mahomby ny fifamoivoizana, ny fisian'ireo fiara tsy miasa kanefa dia mipetraka sy mameno moron'arabe ka mibahan-dalana, ny fahasimban'ny lalana. Vesatra fahatyantoka goavana ny olom-pirenena sy ny firenena vokatry ny fitohanana eto an-drenivohitra. Raha atao ny kajikajy tsotsotra, lany 20 ora isan-kerinandro, izany hoe 450 ora isan-taona na koa iray volana sy tapany mandritry ny taona ny ponina avy an'itosy raha hiazo an'Analakely. Adiny 2 isan'andro kosa raha toerana akaikikaiky no iangana. Tombanana ioatra ny 5.404 ireo fiara mifamezivezy eto Antananarivo raha ny antotanisa hatrany kanefa mbola tsy misy hatreto ny fototra-avitrasa mahasahana izany. Le polisy zany tokony mbo misy fampirehetana hoe famboteazy be aty tokony tsy alefany aty zany le tôbily nefa ry fiara malalaka be dia le mpivarotra koa lasa voan-dalana dia lasa malabe amboteazy. Sofera tantoka be mihitsy ny amin'le torovita zany amin'izao tena mahazatra mihitsy ny rehetrarehetra tsy vaizan'le polisy hatrany apasika rehetra iny zao amboteazy be nefa lalana zao fa vita mbo lasa manatoana amboteazy be zareo. Ny lalana aloha dia izao foana e ambarina kely dia izao foana fa varatsa isan'andro tsy ampy mambolana akory dia ohatran'izao. Tsy toy ny taloha intsony saingy ezahana ny fiara miaina amin'ny faharatsy ny lalana sy ny vokatra teraka izany raha araka ny fanehoan-kevitry ny olon-tsotra iray. Tsy misy intsony ihany koa manko ankehitriny ny fototra-avitrasa maharitra sy mafy ary ny fanaraha-maso fa izay vita dia simba afaka fotoana fohy. Tokony mbo misy lehibe manara-maso zany zareo hoe zao arakaraka ny eritseritra tokony araha-maso moatsy le fanamboarana an'ity satria raha le fanamboarana an'ity zara fa vita ho fahalalako azy. Taloha taty tsisy ohatran'izao a tamin'ny andronay mbola kely a isa 3 volana io pavio ingaina amin'ny inona izy teo baraminina sesefana fasika dia miakatra foana io zavatra io fa zao tsisy fanambarana io fa ambarina kely dia zao ihany nataon'io zao ihany nataon'io. Raha ny fanadihadiana ihany dia fantatra fa manodidina ny 3 kilometatra isan'ora monja ny hafainganam-pandeha eto an-drenivohitra amin'ny ankapobeny ary 20 kilometatra isan'ora izany rehefa fotoana mahabe olona na ilay hoe heure de pointe.
Mahakasika ny toetry ny andro ity sy ny tranga miavaka, ahina mety hanova ny toetry ny andro amin'ity herinandro ity. Ny Foibe fantarina ny toetry ny andro. Isy anefa ny orana malefaka any amin'ny morotsiraka tsy nanana hatramin'ny rambitsy tato bavoan'ny Zara Lovaniaina Andy Rakotomalala. Isy fidinana kely ny mari-panambony amin'ny herinandro ity ho an'ny afovoantany sy ny ilany antsinanany nosy saingy hiakatra amiandalana izany manomboka ny alakamisy raha toa ka tsy misy fiovana any amin'ny faritra hafa hoy ny teo anivon'ny Foibe famantarana ny toetry ny andro. Manodidina ny 13 hatramin'ny 14 degré Celsius ny maraina raha toa ka eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 17 degré Celsius kosa ny tolakandro. Rivo-doza 3 na 5 no andalo eto Madagasikara amin'ity vanim-potoana fahavaratra eo anelanelan'ny volana Novambra 2024 hatramin'ny Aprily 2024 ity ary tombanana hitondra rotsakorana betsaka sy mahery vaika kokoa izany raha ny tatitry ny Foibe famantarana ny toetry ny andro hatrany. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany tsy maintsy andeha amin'ireo fanjakana roa lehibe i Kamala Harris ato anatin'ny tapabolana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikanina. Etsy andanin'izany nampanantena ny Amerika ny ady hevitra momba ny fanampin'ireo trabo vokatry ny rivo-doza tany Carolina avaratra i Donald Trump fatsika ny fanadihadiana arak'izay. Nampangainy Donald Trump fampanday Kamala Harris raha nilaza fa efa niasa tamina toeram-pisakafoana McDonald's ny tenany. Niasa 12 minitra mihoatra nohon'ny Kamala Harris tamin'ny McDonald's ny tenako hoy Trump raha niezaka naka ny toeran'ny mpiasa McDonald's tao Pennsylvanie. Tetsandan'izany tsy niverina tamin'ity resa be ity intsony anefa Kamala Harris fa niezaka nitazona ny teniny tamin'ny kabary nataony. Fanontaniana napetrany tamin'ireo mpanatrika azy hoe firenena aiza no tiantsika hiainana, firenena feno korontana, feno tahotra sy fankalana sa firenena manana fahalalana maneho ny fangorahana sy ny rariny. Ny 10 novambra ho avy izao no hifidy izay filoham-pirenena fa 17 ny vahoaka Amerikanina. Hatreto dia tery ny elanelam-baton'ireo kandida roa ireto araka ny fanadihadiana natao ary sambany teo amin'ny tantaran'ny États-Unis izany raha ny fanazavany ireo mpandinika. Tahaka ny fampahalalam-baovao tomboky lasy mivavy makasitraka fiainana manaraka izany hatramin'ny farany. Varainao vetrany aoriana izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana dinika izay rana amin'ny faniry Razafy Manantany ka nasananao hanaraka izany sampana fampahalalam-baovao manome fotoananao rahampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.